misaotra an'Andriamanitra isika amin'izao fotoana ifampiresasika androany izao. Miarahaba asika rehetra izay mihany amin'izao lahan-kevitra izao. Miarahaba asika ray aman-dreny eto amin'ny diocèse-ny Tolagnaro. Miarahaba ny tanora indrindrandrindra ihany koa. Misaotra anareo ray aman-dreny zahay tanora amin'izao andro anio zao satria afaka mitafatafa, afaka mifampiresaka aminareo zahay mahakasika n'ity JMJ Madanefo any Majunga ity. Eto ihany koa dia miarahaba ny radio lafa zay tonga fety androany, zay faha-13 taona amin'ity androany ity, satria mpiara-miasa aminay tanora io radio lafa io. Ny fiomanana mahakasika ny JMJ Majunga dia efa taondraiky lasa izay, nanomboka tamin'ny septambra 17 zay nanaovana antenne mère eto amin'ny nivon'ny diocèse. Ka nitenenana sy nagnambarana ny tanora mahakasika n'io JMJ Madanefo any Majunga io. Tao anatin'izay ny fanomezana ny daty hanatanterahana ny JMJ, ao koa ny sarandasy izay hoentina hanaovana sy hikarakarana ny tanora manokana mandritra io fotoana io. Eo koa no fahapahalalana maro isan-karazany izay natolotra ny tanora mba hiatrehana n'io JMJ io. Manaraka an'izany dia maro ny dingana izay efa nilalovana, toy ny fanomezana hafatra sy ny toromarika maro isan-karazany izay nampitaina tamin'ny alalan'ny taratasy mpifandraisana naparitaka eo anivon'ny diocèse ho an'ny paroasy sy ny distrika tsirairay. Ka ny diocèse-ny Tolagnaro dia nahatonga nanolotra solotena 770 na 497 izay tanora hiatrika ny JMJ any Majunga izay. Misy 40 moa ny paroasy sy distrika eto anivon'ny diocèse, ka ny 15 amin'izany no nahatonga solotena. Anisany sarotra de sarotra ary atao hoe henzana de henzana ny dingana izay nolalovan'ireo tanora ireo hahafana hiatrika ny JMJ any Majunga io, satria raha miteny sika ny moyen amin'izany dia anisany atao hoe lafo dia lafo, nefa noho ny finoana dia entany kafaliana, entany pitiavana ny tanora hiatrika izany na dia misy aza ny fahasarotana maro isan-karazany. Arak'izay moa zany dia hararaotina ihany satria ao anatin'ny membre de bureau ianao ahoana sy ahoana amin'izay ary ny fiomanana amin'ny fialana eto Fort-Dauphin makany a Majunga. Raha ny fiomanana amin'ny fialana eto Fort-Dauphin dia ny 15 sy ny 14 septambra lasa teo zahay ato anivon'ny diocèse miaraka amin'ny birao sy ny solotenan'ny paroasy ary ny distrika noho ny haona farany, ka nandinika ny mahakasika izany. Dia toy izao ny fiomanana amin'ny 3 oktobra ho avy zao zahay no hiainga avy eto amin'ny diocèse, ka ny fotoana ifanomezana dia ao Ambovombe amin'ny 3 oktobra amin'ny ray sasany atoandro no fialana ao Ambovombe. Zany hoe ny paroasy sy distrika ato amin'ny faritra Anosy, satria mizara roa manko ny diocèse-ny Tolagnaro dia ny faritra Anosy sy ny faritra Androy, dia mihaona ao Ambovombe zay mihaona ao Ambovombe ka manao dia karavana hatrany Antananarivo. Marina ihany koa fa miara-miasa amin'ny commandant de groupement ao amin'ny gendarmerie ao Ambovombe zahay mba hisiany ny fandriam-pahalemana amin'ny fiarovana anay mandritra ny lalana, ka isaorana azy ireo koa fa nanaiky izy ireo ka hisy mpitandro filaminana hanatitra anay hatrany ihosy. Amin'izay dia izay dia fiombonana sahady ho anay aty amin'ny diocèse, satria miara-miainga izahay dia amin'ny 10 oktobra ho avy zao zahay no miditra ao Antananarivo izay toerana hanaovana recollection any Mahitsy.
ny 7 oktobra ho avy zao zay no manao io recollection ao Mahisa. Ka ny zavatra hita ao moa zany dia mazava ho azy fa hisy zay recollection izay. Hisy ihany koa ny famerenana maro isan-karazany toy ny hira asapanahy izay iarahan'ny diosèzy, ao koa ny hira izay avy agny amin'ny nasionaly, hira faneva mahakasika ny JMJ ity, ka hisy ny dihy mirindra izay iarahana manao amin'io. Ao ihany koa ny famerenana ny hira fisaorana amin'ny liturgika famaranana izay atao any Mazenga. De misy moa zany ny anjara fiesiky ny archidiocèse amin'izay fotoan'izay, ka mandray anjara amin'izany isikana avy aty amin'ny diocèse ny Tolagnaro. Malolan'izay tokoa satria dia hita aritsapa zay fanomanana voaresaka atao zay fa efa milamina tanteraka. Fa inona indray ny hafatra zay ampitainareo ao amin'ny membre de bureau ho an'ireo tanora mpizaika rehetra miala ty Fort Dauphin ny fitaovana ilaina ny fiomanana sy isan-karazany? Ny hafatra ampitainay dia toy izao. Raha ny JMJ moa zany araka ny efa fantatsika dia manana tanjona manokana. De ny mba hampiray, ny hampiombona, ny hampivavaka ary ny hampifankatia an'ireo tanora manerana ny nosy. Zany hoe dia mbola manomboka aty amin'ny paroasy sy ny distrika hatrany amin'ny diocèse ka mifarana amin'ny nasionaly. Manaraka izay dia ny voalohany iomanana moa zany dia ny foa mapanahy zay hoentina hiatrika io JMJ any Mazenga io. Ny manaraka an'izay raha ny fitaovana dia mitondra ny baiboly, ny chapelet, ny firana vaovao, ny hasina dera sy ny sisa hoentina hiatrika ny liturgia. Eo ihany koa ny fitaovana momba ny tenasika manokana izay atao hoe fitaovana sy asarotina fa hososorona ka ahafahana miatrika ampilaminana io JMJ io. Mena manokana amin'izany ny lamba firakotra, ny lamba fitafy ary koa ny zavatra ilaina amin'ny sakafo. De manoloana izany anefa dia hafarina ihany koa isika mba hahay hiatrika io JMJ io ampilaminana dia mba hiombona, hiray amin'ireo tanora rehetra manerana ny nosy satria izany no tanjona ary amin'ny mahatanora sika dia entanina hatrany satria sy alany zay ny fiarahamonina misy asika dia ny fiombonana ny firaisana amin'ny olona rehetra. Inona ny teny farany avy aminareo moa zany sy ny hafatrafatra farany ho antsika rehetra? Raha ny teny farany avy aty aminay dia ny mametraka fisaorana aloha ho anareo ray aman-dreny izay mikolokolo anay tanora aty amin'ny paroasy sy ny distrika sy ny diocèse ny Tolagnaro, satria raha sy anareo dia mety sy ho tafita amin'izao dia ho atrehinay izao izahay tanora. Manaraka an'izay dia misaotra anareo tanora ihany koa nanaiky hanolo tena ny tanora amin'ny paroasy sy ny distrika eto anivon'ny diocèse zay misy asika, mba hampita izay zava-misy amintsika, mba hiombona any amin'ny nasionaly ary koa hanao tatitra ny zavatra niainasika aty amin'ny diocèse misy asika nofa miverina. Misaotra anareo tanora izay atao hoe sy afa mandeha ihany koa izay satria ny fanoloranareo tanana, ny fanampianareo anay dia hery lehibe ho anay izay hiatrika an'io JMJ io. Ka dia izay no teny farany avy aty aminay ka mangatabavaka amintsika rehetra mba hatotosana izany rehetra izany.